Ny tena kristiana dia lasa olom-baovao. Rehefa miandoha tahaka izao ny taona dia saika manao karazam-boady samy hafa avokoa ny rehetra. Vao nigadona mihitsy aza moa ny voalohan'ny volana janoary dia efa nisy niezaka mafy, nefa hatramin'izao dia mety mbola misy mikiry. Ao ny hoe izao hiova tanteraka amin'izay amin'ity taon'ity, ajanoko amin'izay mihitsy ny toka, ny sigara, ny lainga, na koa hoe anajavady amin'izay ao fa vaovao ny taona. Lasa n'iny taona lasa iny na hoe vitan'iny ny ratsy, fa dia ho tsara amin'izay sy ny maro tsy voatanisy. Mandeha nefa ny andro, misasaka ihany ny volana janoary, misasaka koa ny taona avy eo, indrisy fa tsy totosa ny fikasana, fa dia ny teo ihany ny teo, miverina amin'ny toetra sy ny fahazaran-dratsy ihany, dia asa hiandry ny taom-baovao manaraka indray ve? Tsy voatery. Na ezaka amin'ny nofinao sy ny herinao ianao, na nantona psikology mahay azy, dia mety hanoro-hevitra anao ihany izy, fa nitokana hahazoana ny fiovana sy ny fanovana dia ao amin'i Jesosy Kristy ihany. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ilaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Izay no mahatonga ny hoe na manana fikasana te hiova sy ho tsara aza ny olona dia tsy ho vitan'ny heriny izany, fa toa misy hery hafa misintona azy hanao ny zavatra tsy hankasitrahany foana ary dia miady amin'izany mandrakariva izy. Natakatra tsara n'izay ny apôstôly Paoly ka nilaza hoe fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay alako no ataoko. Hoy ihany koa izy hoe fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Izany hoe very hevitra tanteraka ny olona iray raha tsy mbola nohazavaina ny amin'ny fiovana entin'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana aorian'ny fanoloran-tena ho azy. Fanomen'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy kosa avy eo ny vahaolana izay lazain'ny apôstôly Paoly ihany, fa ao amin'i Jesosy Kristy ny lalàn'ny fanahinaina no nanafaka tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Izany hoe raha te hiova sy hiala amin'ny toetra ratsy ianao dia mila mandray an'i Jesosy Kristy voalohany indrindra, ka mibebaka, manapa-kevitra hiala amin'ny fahotana ary dia izy no manafaka amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Aorian'izay dia tsy voakejan'ny ota sy ny fahazaran-dratsy izay toa sarotra sy natanjaka hatramin'izay ianao, satria ny herin'ny fanahy masina no mibaiko anao araka ny voasoratra hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy sika, fa fanahy mahery fitiavana ary fahononan-tena. Betsaka ireo kristiana no tsy mahalala izany fahamarinana goavana izany, izany hoe ny tena tombontsoan'ny kristiana amin'ny hahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ka laha ny andro miezaka amin'ny herin'ny tenany na mbola voafatotry ny fahotana kanefa mba mivavaka ihany. Misy ihany koa ireo mitoetra hatrany ao anatin'ny fahotana, ny fahazaran-dratsy dia mifona hatrany fa tsy mety afaka mihitsy. Raha kristiana ianao efa nanolo-tena ho an'i Jesosy dia fantaro fa ny hanovananao hanahaka azy sy ny toetrany no tena nahatongavany ihany koa. Mino fa olom-baovao ianao rehefa nateraka indray, avelao anao ny asa ny fanahy masina ary hanovanao izy. Azo atao tsara izany fa tsy hoe impossible araka ny fiteny akory. Afaka miova tanteraka ianao, afaka manovanao, mitoetranao sy ny fanaonao Jesosy raha mino ianao. Eny, mety tsy ndray mandeha no anatanterahana izany, fa raha maharitra ianao dia ho tsapanao ny fiovana. Raha tsy mbola nandalo ny fahateraham-baovao kosa ianao kanefa te hiala mafy amin'ny toetra ratsy sy ny fahazaran-dratsy, dia fiovana ivelambelany fotsiny raha tsy ao amin'i Jesosy, manlora tena ho azy fa izy no hanovanao ary ho gagany amin'izany ianao, ho talanjona koa ny manodidina anao, fa izy rery ihany no afaka mitondra ny fanovana sy manova ny olona iray.